Ny taona 410 no nisy sekoly voalohany niteto amin'ny Fokotany Besambay, commune ambanivohitry Beheloka, district ny Toliara faharoa. Trano vondro manoratra ambany ny mpianatra teto tamin'izay. Ankehitriny dia nahazo trano fianarana vaovao ny vahoaka eto ka velom-pitsaorana ny fitondram-panjakana amin'ny fankatoavana ireo mpamatsy vola sy mpanao asa antitrapo hanorina sekoly vaovao ho azy ireo. Ka henany izao zany efa misy vokatra aminay ity ilay kilasy ity ka misaotra ny mitondra fandrakana mahefa ho izay nanengy dia izao fitafitsasa zao ho eto aminay eto Besambay. Mangataky izahay amin'ny manam-pahefana mba hijery akaiky izany zavatra banga eto aminay Besambay zay. Ny WWF amin'ny alalan'ny tetikasa EDD na ny fampianarana ho an'ny fampandrosoana maharitra ary ny mpanao asa antitrapo avy any Belgique no nahazona izao fotodrafitrasa vaovao izao ka ny fokon'olona ao Besambay no nanamboatra azy maimaim-poana. Ny ankizy indrindrandrindra ny izay ho avy ny firenena dia isan'ny tontolo iainana voalohany. Ka izay antony izay zany anisany nahatonga anay amin'ny WWF nametraka zao sekoly zao. Ary ny tanjona koa zao na ny vinany WWF tsy hoe hipetraka ho fiarovana ao fa tsy maintsy miresaka ino ny atao hoe fampandrosoana azo atao amin'ny tanàna ray. Mpampianatra efatra izay karamain'ny ray aman-dreny no mampianatra eto. Ankizy maheriny 210 eo kosa no karakarainy. Ka ny fanirian'izy ireo dia ny mba ampidirina ho mpiasa-panjakana eo amin'ny sehatry ny fampianarana.